Ry Voahary Gasy, ianareo no andriamanjaka, andriamato filoham-pirenena jaina, ianareo mpitondra fanjakana mahifaraky ny sokajiny avy. Rariny tokoa ve raha ampiakarina ny teti-bola sy fampitaovana eo anivan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy? Eno iaho. 12 taona lasa zay nazontsika fahaleovan-tena. 12 taona lasa zay Madagasikara nantsona hoe firenena. Mampalahelo sy mandona ny fotokoa nefa ny zavatra iainantsika ankehitriny. Ontsa ny fony malagasy rehefa misaintsaina ny toerana misy azy raha toka oharina amin'ireo firenena vahiny iarahantsika malala mantsy fa any amin'ny faraparany misy an'i Gasikara. Ka mbola toy izany foana ve ny ainandreo dimy sy fara? Koa an'io miandrandra ny vahoaka malagasy manantena fa tsy nofo ririnina fotsiny ireo velirano izay natao noentina nambamboana ny fony, fa tena isy ny fanovana makany amin'ny tsara. Ka noho ny ainareo tsy ho zavatra ianareo mpitondra fanjakana mpandrosoana ny Gasikara. Fidanao ny vahoaka malagasy andriamato filoha, sanatria hoe atanterana na koa hoe noetaketany pofa nanome fanantenana azy ireo izay vefa nambola velona ny venirano izay klasanao. Fotoana nefa tsy miandry fa mandeha. Iarahana mahita fa mbola maro tetikasa tsy tomombana ao anatin'ny 5 taona nefa ndina ny fanaovana izay koa ny tombatombana ka rambentsy to. Sanatria akory hoe tanana malaina hetsika fa fotsiny hoe misy olanao, misy sakanao izay hodina tsy hitatra amin'izao. Voakasika lehibe indrindra amin'izany ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izay soloky tena ankehitriny. Mandalo sarotana izy, mizendrany mafy izy, eny raha samy ministera dia miafy izy, zary tsy norarahiny izy. Nefa iarahantsika mafantatra ny anjara asa lehibe sa aniny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha ampatsiahivana fotsiny dia 30 ny tetikasa sa aniny ao anatin'ny velirano. Indrisy raifaingo 40 isanjato ny tetim-bola mpanjakana natokana ho azy. Ka hoy zahay hoe rariny tokoa raha ampiakarina ny fotom-piariana ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Tsy mora ny adidina firenena fa tena mafy. Madagasikara manan-karena arena kibony tany biby tontolo zavaboaty saingy miafongana nefa ankehitriny izany. Saingy zahay moa tsy afa-manoatra. Iandry ny asarotana ve ianareo ao ambony vao isan-doatra hoe tokony ampiakarina ny teti-bola ho famatsiana ara-bola sy fitaovana eo anivan'ny ministera. Saino eo sotara loatra. Raha ny toe-bola natokana dia tsy ampiafana mihetsika tanteraka ka iandry ny vahiny foana ve? Maninona raha ampiakarina ny fotom-piariana dia manararak'izay koa ny ezaka izay efa natomboka. Alay fisaran-tsaina vetivety ange raha toa mombana tsara ny fanohanana azy ireo. Tsy tondra soa lehibe tokoa ve? Betsaka ny ahazo asa androsiny sehatra eo amin'ny fizahantany hiakatra ny toe-kareny raha voakarakara ireo arenan-kibon'ny tany ho voahary ny tontolo iainana, hiamora koa ny fiainana. Ka hoy izahay hoe rariny tokoa raha ampiakarina ny teti-bola eo amin'ny famatsim-bola sy fampitaovana eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Tsy mora ny adidina firenena fa tena mafy. Tsapa tokoa fa anisan'ny sakana ihany koa izay tena sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny IEM koa ny tsy fahampin'ny fitsinjaram-pahefana. Velirano koa mantsy hoe hisy ny fahavitantena sy fandraisana andraikitra eo amin'ny ireo faritanitsika. Eny satria Madagasikara firenena mahantra ary mila fanovany fotony tokoa raha te ho afaka amin'izany. Ka isy ny rariny sy ny intsiny izay anjakan'ny fifampitsinjovana eo amin'ny olona, vondrana, komuna, faritra mba hisy ny fifandanjana eo amin'ny fandrosoana. Ka manao antso mba hampitomboana ny fotom-piariana momba ny tetikasa fitsinjaram-pahefana mba ho tombotsoan'ny malagasy rehetra. Ka tiantsika androso ve Madagasikara? Mila omena lanja ary ampiakarina ny fotom-piariana na ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Atra tao ambany zavatra koa ny mahazava-dehibe ny fitsinjaram-pahefana.